Faly de faly namana miarabantsika rehetra ny tokantrano any amin'ny toerana maro isan-karazany misy antsika manerana any zao tontolo zao. Manaraka izao fandarana izao miarabantsika manokana ihany koa satria manitsaka ny volana desambra isika. Miazakazaka be ny fotoana. Tena miazakazaka sy mirotoroto. Manasanao anaraka ny fiarahantsika androany. Fanalahidin'ny hevitry ny soratra masina. Tsy ambaratelo ny hevitry ny soratra masina. Ahoana ny voalazo amin'ny Joba toko faha 7:5-20. Joba 7:5-20 zao nambaran'ny tenin'Andriamanitra. Fanambarany Joba io Joba no miteny. Kanefa raha izao dia fantatro fa velona ny mpanavitra ka hitsangana any amparana eo ambonin'ny vovoka izy. Velona ny mpanavitra ka hitsangana any amparana eo ambonin'ny vovoka. Fanambarany Joba io. Fantatsika tsara ny tantaram-piainan'i Joba. Lehilahy feno fahoriana, feno fangidin'ny fiainana, niatra taminy avokoa ireo fahoriana mavesatra indrindra. Teo amin'ny fiainana, kanefa dia nahatoky izy. Inona no tsy ambaratelon'ny fahatokiany Joba? Ny fahafantarana an'Andriamanitra. Raha izao dia fantatro fa velona ny mpanavy, fantatra, mahalala an'Andriamanitra amin'ny tsipriany. Iza moa Andriamanitra? Ahoana ny fomba fiasan'Andriamanitra? Inona ny tanjon'Andriamanitra? Ary hoentin'Andriamanitra iza? Hoentin'ilay mpanavitra iza ny fiainako? Inona ny zavatra mitranga amiko ankehitriny? Zany no tokony ho ivo ny fivavahana kristiana. Mahafantatra an'Andriamanitra. Ambaran'ny soratra masina fa zao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy efa andranao. Ilay fahafantarana zany. Mialatsiny kely amin'ny teny frantsay, ilay connaissance, fahafantarana. Iza Andriamanitra ho anao? Iza Jesosy Kristy ho anao? Ny tena fotom-pinoana marina dia ny fotom-pinoana mifototra amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy fandroany. Ary io no fanalahidin'ny soratra masina. Raha mpivavaka tsy miomana ny eo amin'ny Kristy eny amin'ny raolany, manantena ny fiverenan'i Jesosy zany, dia saritsary mpivavahana ihany. Ary manambara an'izany nge ny bokin'i Joba. Fantatro fa velona ilay mpanavitra ka hitsangana any amparana ao ambonin'ny vovoka eo amin'ny farany. Ary dia izany no farany fanantenana ny amin'ny Joba. Andeha ampileferintsika eo amin'Andriamanitra ny fontsika, manetretena eo ambanin'ny tongotry Jesosy Kristy, omeo azy ny fontsika ray manontolo, sokafy aminy momba antsika rehetra ary ny fivavahantsika rehetra. Na inona na inona antony mety nasarika antsika tao amin'ny fivavahana dia amboary, andeha ahodina mba hiomana hitsenan'i Kristy eny amin'ny raony lanitra. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra ny hanazava tanteraka ny sainao mba ahafantaranao mamantatra ny amin'ny mandrakizay. Ka amin'ny alalan'ny fanazavan'ny fahamarinana no ahafahantsika mahafantatra ny fahadisoantsika sy ny fahalemetsika. Fahadisoantsika sy ny fahalemetsika izay tena be dia be tokoa araka ny tena endriny, mba ahafahantsika manao ezaka eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ka ho tafiana ny fahamasinana isan'andro isika. Raha sanatria ka veritsika ny lanitra, sanatriavina ihany tena sanatriavina. Raha sanatria ka very ny lanitra dia ho very ny fiainantsika ray manontolo. Tsy misy dikany ny fiainantsika. Miangavy antsika, miangavy anao, mitalao aminao. Aza mamita tena fa hiankina ny fiainana mandrakizay, ny fahafantarana an' Jesosy. Fanalahidin'ny hevitry ny soratra masina, inona ary? Andeha iarahantsika mamerina. Ny fahafantarana an' Jesosy Kristy ho avy indray hamonjy antsika. Zany no tokony ho hery mamelombelona ny fiainantsika isan'andro. Hery manosika antsika, mampijoro antsika. Ho avy Jesosy hamonjy antsika. Zany ny fototry ny finoana dia hivavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy malala noho ny fitiavanao. Misaotra noho ny famondramponao. Ambino izahay. Ataovy matanjaka ny finoanay ka hiandry ampahatokiana ny fiverenanao izay fototry ny fivavahana rehetra. Tehirizo amin'izany fanantenana izany izay amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.